Monina eo aminy loha hevitra manandanja izay fanankalozantsika eto efa nanomboka herinandro vitsivitsy ary mbola mitohy hatrany izany. Raisina ho fifaliana ny miarahaba anao manaraka an'izany fandarana izany ary miantso anao manasa anao ihany koa hitaona namana satria ampy mizara ho antsika rehetra ny akanton'ny tenin'Andriamanitra. Raisika ho tombotsoa ihany koa ny manana ny pasteur Andriamparatiana Fanera izay hitondra ny famelabelarana eto miarahaba anao tonga soa indray pasteur. Faly miarabanao namana tinao ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ihany koa. Ya, mitoy ny diabe ataontsika amin'ny fanondrin'Andriamanitra hiara-monina amintsika olombelona na dia eo aza ilay lazaina hoe hevitra mampisaraka aminy dia ny olan'ny fahotana izany. Inona ary no hoentsika ho an'ny mpanaraka ny fandarana androany? Mbola toizantsika amin'izay fizarana izay ihany ny dindinika namana tinao ilay hoe fanirian'Andriamanitra te hiara-monina amintsika araka amin'ny voalazanao tena am-piandohana hoe loha hevitra lehibe tokoa no diniantsika satria io zany ny fanantenan'ny olombelona dia ny hiara-monina amin'Andriamanitra. Io anie ny mamaha ny olana rehetrarehetra zay ilay izy namana tinao. Io ny mamaha ny olana rehetrarehetra dia ny fisian'Andriamanitra miara-monina amintsika. Fa rehefa miara-monina amintsika Andriamanitra dia voavany ny olana rehetra, na ny olan'ny fahoriana, ny olan'ny fijaliana, ny olan'ny fahafatesana koa aza. Satria rehefa miara-monina amintsika Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mandrakizay no hiara-monina amintsika olombelona dia foana fahafatesana ary izay no teny fikasana izay omen'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy no milaza azy izy Apokalipsy 1:20 dia miteny Andriamanitra hoe indro ny tabelaka an'Andriamanitra dia eo amin'ny olona hozy izy ary ireo olony ary izy ho Andriamanina dia hiara-monina amin'Andriamanitra isika. Ary voalaza amin'ny Apokalipsy 1:20 somary atsidiko sady ilay izy dia rehefa miara-monina amin'ny olona Andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia voalaza amin'ny Apokalipsy 1:20 fa tsisy ranomaso intsony. Sady zay le voalaza tsisy fahafatesana intsony na fanaintainana na fitaraina. Zay mahatonga le ty loha hevitra ty tena zava-dehibe ho antsika satria io zany no vahaolana eo amin'ny fiainan'olombelona dia ny fiaraha-monina amin'Andriamanitra. Na somary azontsika amboarina moa zany ny fomba ilazana zay ny fiarahan'Andriamanitra monina amintsika na koa hoe ny fiarahantsika monina amin'Andriamanitra. Dia ny zavatra nijerevantsika tamin'ny fandarana teo aloha nefa dia hoe azontsika atao ve ny miara-monina amin'Andriamanitra na hoe azon'Andriamanitra atao tokoa ve ny miara-monina amintsika? Tsika moa olona manahoana ka tsika no hiara-monina amintsika Andriamanitra dia iny ilay nazahoantsika tamin'ilay fandarana teo aloha namana hoe fa samy efa nanota izy rehetra ary zavatra efa niseho tany idena io. Fa tamin'ny voalohany dia tsara indrindra no zavatra noforoan'Andriamanitra ane dia tonga tao amin'ilay toerana izay namboariny Andriamanitra izay ny olombelona namponenina ny tao dia tonga tao amin'ny toerana io koa Andriamanitra mba hiara-monina amin'ny olombelona, mba hiaraka amin'ny olombelona. Kanefa tamin'izay fotoan'izay dia efa nisy ny sakana. Sady zay efa nisy ny sakana tsy nahafahan'ny olombelona miara-monina tamin'Andriamanitra intsony dia tsy nahafahan'ny fahotana izany. Nefa nivahantsika izay tamin'ny fandarantsika teo aloha dia Jesosy Kristy izay nanafaka tamin'ny fahotana. Fa ny zavatra miseho zany toizantsika dia ilay hoe lay zanak'Israely satria izay zany lay voalaza ny Exodus 15:20 ten'Andriamanitra tamin'ny Mosesy manao hoe asavo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminareo aho. Tamin'ny andro zanak'Israely io dia iny fatantsika hoe fa taiza moa ireo vahoakareo teo aloha ary inona ny zavatra niseho tamin'izy ireo teo aloha. Talohan'io nitenenan'Andriamanitra io hoe onona eo aminareo aho amin'ny alalan'ny fitoerana masina. Dia iny le hitantsika fa tany Egypta zareo andevo tany Egypta zareo talohan'io ane andevo tany Egypta dia tsy maintsy nafahana tamin'ny fanandevozana tany Egypta ireo vahoakareo dia nafahana tany Egypta dia nakany anefitra dia rehefa tany anefitra izy afaka tamin'ny fanandevozana zay vao niteny Andriamanitra hoe
manaova fitoerana ho ahy dia onona eo aminareo amin'izay aho. Dia izay namana dinao no nijerevantsika tamin'ny farany hoe mba ahafahan'Andriamanitra miara-monina amintsika na koa hoe mba ahafahantsika miara-monina amin'Andriamanitra mila ahafahana amin'ny fahotana aloha sika. Zay, ahafahana amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Satria, no tsara ty teniko ty, satria Andriamanitra tsy afaka miara-monina amin'ny fahotana. Fa kosa tiany Mpanota. Zay. Andriamanitra dia tiany mpanota fa tsy afaka miara-monina amin'ny fahotana izy. Karaha tian'le olona mpanota miara-monina amin'Andriamanitra dia mila miala amin'ny fahotana izy. Zay le nijerevantsika tamin'ny farany teo. Dia inona somary manao famitiana kely santsika io namana dinao ny fomba izay nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egyptianina izay tandino ny fanandevozan'ny fahotana dia tamin'ny alalan'ilay zanak'ondry. Satria zanak'ondry izay novonoina dia nalaina ny rahan'ilay zanak'ondry dia nafafy teo amin'ny tolambaravarana izay tandindon'ny Jesosy Kristy. Ndao mba toizantsika kely ary izay mahakasika an'izay hoe Andriamanitra ve dia afaka iara-monina amintsika tokoa? Ny Solomona moa zany milaza an'izay teny izay eo amin'ny tantara faharoa toko 4:7 dia hozy Solomona hoe Andriamanitra va dia onona amin'ny olona etỳ an-tany tokoa? Zay le fanontania Solomona, satria fantatry Solomona hoe io Andriamanitra io fantany ny alehibiazany, fantany ny fahamasinany. Dia tena marina le ny teny Solomona hoe Andriamanitra ve dia onona etỳ an-tany tokoa hiaraka amin'ny olona? Ohatrany tsy azo eritreretina zany zavatra zany, kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra le namana dinao dia te hiara-monina amintsika Andriamanitra. Mahafinaritra telo hevitra ity zay le hoe onona eo aminy aho. Andriamanitra mihitsy no miteny tompoko dia ho sisa Andriamanitra hoe onona eo aminy aho. Na dia ohatran'izay za le zavatra nitoetra an'Andriamanitra. Ndao nefa vakitsika ary ny Isaia toko 4:1-7 izay manamafy an'le teny Solomona ihany koa zany hoe le Andriamanitra ny lanitra ve dia afaka hiara-monina amin'ny olombelona? Dia ndao indray mba hajerevantsika zavatra niseho tamin'ny Isaia toko 4 ka ny 7 hatramin'ny 7. Zao ny vaky ny teny. Isaia toko 4 ny 7 hatramin'ny 7. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Jehovah tompon'ny maro, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niororo ny fanamban'ny tokonana noho ny feony nanandratra ny feony, ary feony setroka ny trano. Dia hoy izao, lozako, maty aho fa lehilahy maloto-molotra sady ato amin'ny firenena maloto-molotra no itoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompon'ny maro rehefa hitany masoko. Dia nanidina nanantonany serafima anankiray nitondra vaina fiteny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara. Ary natehiny ny vavako izany ka hoy izy, indro efa nitehika tamin'ny molotra ao io ka dia afaka ny eloko ao ary voavela ny fahotanao. Mahafinaritra. Zay le fanontania Solomona hoe Andriamanitra va dia onona amin'ny olona etỳ an-tany tokoa? Eto Isaia dia nahatsapan'izany. Satria le voalazany eo amin'ny 7 nanandratra ny feon'ireo kerubima, anjely zany io any an-danitra, nanandratra ny feony dia niteny hoe masina, masina, masina Jehovah tompon'ny maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niororo ny fanamban'ny tokonana sisa. Isaia amin'izay no miteny 5 dia hoy izao, Isaia zany io, lozako, maty aho izy fa lehilahy maloto-molotra. Ary Jehovah tompon'ny maro nefa hitan'ny masoko. Zay tsara, hitan'ny masoko. Eto ara zany hoe hita fahitana, hitan'ny mason'ny Isaia ny fahamasinan'i Jehovah maika fa hoe onona eo amin'ny olon'Andriamanitra. Zay tsara, tena lalabe zany izy io sa hodiny antsika ma zany ao aoriana kely eo mahakasika izay, inona moa ny tena zavatra miseho rehefa tena miara-monina amin'ny olona Andriamanitra. Zavatra niseho tany anefitra rehefa teo amin'ny olona Andriamanitra. Fa eto Isaia nahita fotsiny izy ny voninahitran'Andriamanitra dia efa natsapa hoe maty aho, lozako fa olona maloto aho. Dia nanome vahaolana Andriamanitra.
Zay le mahafinaritra amin'Andriamanitra. Andriamanitra manome fantatra Andriamanitra nefa tsy afaka niara-monina aminy mihitsy tsika. Fantany anie no le fahotana noho ny fahotana tsy afaka niara-monina aminy mihitsy tsika. De izy no manome vahaolana. Eto dia Andriamanitra ihany koa manome vahaolana. Dia naka vainafy teo amin'ny alitara dia nateka tamin'ny molotra Isaia. De hoy izy ny tenin'Andriamanitra, indro efa niteka tamin'ny molotra aho io ka dia afaka ny heloko ao ary voavelany fahotanao. Famelan-keloka. Zay zany le vahaolana. Fepetra ahafahan'Andriamanitra miara-monina amintsika. Zay. Famelan-keloka. Mila ahafahana amin'ny fahotana. Zay zany le fepetra e. Mba ahafahan'Andriamanitra miara-monina amintsika ary mba ahafahantsika olombelona koa zay mpanota miara-monina amin'Andriamanitra. Dia mila mandalo an'izay fepetra io ihany de afaka amin'ny fahotana. Ndao ne mba jerevantsika hiverina kely tsika any amin'ny zanak'Israely tany an'efitra ary. Rehefa nahafana tao amin'ny fanandevozana tao Egypta ny zanak'Israely, de inona zavatra nataon'izy ireo? Taiza ny lalana nalehany. Ka nahafan'Andriamanitra niteny taminy hoe efa afaka ianareo manaova amin'izay fitoerana masina ho ahy de onona eo aminareo ary ahy. Ndao mba maky an'ity toko sandinina anankiray ity tsika. Korintana voalohany toko 10. Korintana voalohany toko 10 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Mahafinaritra ny Baiboly fa tena mazava kay ny zavatra rehetrarehetra, indrindra ny dingana zay hitarihan'Andriamanitra ny vahoakany mba hatateraka ny lay ten'Andriamanitra hoe onona eo aminareo aho. Onona eo aminy aho. Ndao vakitsika Korintana voalohany toko 10 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'i Jesosy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Afaka tao Egypta ny zanak'Israely, afaka tamin'ny fanandevozana noho ny amin'le zanak'ondry zay novonoana. Zay noho ny amin'ny zanak'ondry zay novonoana, noho ny amin'ny rany zanak'ondry ihany koa zay famantara teo amin'ny tolam-baravarana, dia afaka tamin'ny fanandevozana tao Egypta ny zanak'Israely. De nidingana manaraka ranomasina mena. Sady zay tsy hoe tonga de lasa de tonga de nanidina de tonga tany an'efitra. Niala tao Egypta tonga de tany an'efitra, fa nisy lalana ny lalovany tao ranomasina mena. Inona kay ny tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika ary? Mbola ao anatin'le loha hevitra foana tsika. De zao kay le tian'Andriamanitra ho ampahafantana antsika. De hoy izy, fa tsy tiako tsy fantatrareo ny rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina zay vao tonga tany an'efitra. Namaky ny ranomasina zay vao tonga tany an'efitra, zay vao ny ten'Andriamanitra hoe onona eo aminareo aho, manaova fitoerana ho ahy de onona eo aho. Zay le izy namaky ny ranomasina izy aloha. Inona kay dikan'le hoe namaky ny ranomasina? De andininy faharoa. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy, taiza hozy izy? Tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Izy rehetra dia natao batisa, na ny kely na ny lehibe na ny lehilahy na vehivavy, namaky ny ranomasina. Zay vao tonga tany an'efitra. De niteny amin'izay Andriamanitra hoe manaova fitoerana ho ahy de onona eo ahy. Namaky ny ranomasina. Raha tsy tafapitany ranomasina izy namanadinao, tsy afaka tanteraka tamin'ny fanandevozana. Mbola tratran'le Egyptiana. Zay le tantara, sady zay. Mbola tratran'le Egyptiana ary mbola matin'ny Egyptiana ary izy raha tsy tafapitany ranomasina. Fa ny ampitany ranomasina izy, zay zany vao ataontsika hoe tsy hoe zay vao tena afaka, fa fanatanterahana ny fanafana lay ranomasina. De ndao ary ho jerevantsika ny afatra tian'Andriamanitra ampitaina antsika amin'izany ary. Inona ny mba hifandraisana zany amin'izao andro iainantsika izao? Hoe Andriamanitra te hiara-monina amintsika ankehitriny
teniteny hoe Andriamanitra hoe onona eo aminareo aho. Dia ahoana inona mba ifandraisana izany amintsika? Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:4-5. Ao no misy ny valiteny. Asan'ny apôstôly toko 2:4-5. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana, miantsoa ny anarany, ary ao ka atao batisy ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotana ao. Zay ke le afatra. Aika izany ny zanak'Israely le hoe ary izy rehetra dia natao batisa ao amin'ny sesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Aika efa nadiovana an'le fahotana le izy. Zay ke ny hevitry le hoe nivakiana namaky tao amin'ny ranomasina ny zanak'Israely. Fanadiovana ny fahotana kay le izy mba hahafahan'Andriamanitra monina eo amin'ny zanak'Israely any anefitra. Dia nahafahana tao Egypta tamin'ny fanadevosana tamin'ny alalan'ilay zanak'ondry, avy eo namaky ny ranomasina, zay batisa, tandidon'ny batisa, fanadiovana amin'ny fahotana, tafapita ranomasina, dia hoy amin'izay Andriamanitra hoe manaova fitoerana ho ahy dia onona eo aminy aho. Hitanao namana dinao, tsy miala foana amin'le fototra dia le hoe mba hahafahan'Andriamanitra miara-monina amintsika tompoko, mila afaka amin'ny fahotana isika. Zay le fototra zay. Mba hahafahan'Andriamanitra miara-monina amintsika ary mba hahafahantsika miara-monina amin'Andriamanitra, satria aza adiny fa fanantenana io fanantenana ho an'ny olona rehetra dia miara-monina amin'Andriamanitra. Sady zay le hoe any amin'ny paradisa, any amin'ny fanjakan'ny lanitra sisisy, any ane misy an'Andriamanitra dia ianao manantena miara-monina aminy any, mila afaka amin'ny fahotana. Dia anisan'ny fomba na hoe dingana anankiray zay ampahafantaran'Andriamanitra antsika, batisa, zay nandalovan'ny zanak'Israely ary mila andalovantsika ihany koa amin'izao andro zao. Mitsangana ho afaka amin'ny fahotana ozy. Mitsangana ary aoka atao batisa ianao mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Inona zavatra miseho ary namana dinao tany anefitra rehefa avy nipita ranomasina zanak'Israely, natao batisa tao amin'ny ranomasina zany izy, tafapita tonga tany anefitra. Inona zavatra niainan'izy ireo? Inona zavatra nataony? Ao amin'ny Korintana voalohany toko 10:7-9. Ndao ny toizantsika ny zavatra niseho Korintana voalohany toko 10 dia vakiantsika ny 7-9. Ary izy rehetra ny hinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra ny sotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Rehefa tafapitana ranomasina zanak'Israely dia ho sisin'ny ten'Andriamanitra, ary izy rehetra nihinana fihinam-panahy iray ihany. Ditsinona zany fa le mana zay nidina avy any an-danitra, latsaka avy tany an-danitra, mofo nidina avy tany an-danitra. Io nihinana ilay fihinam-panahy iray ihany, ary nisotro tamin'ny fisotrom-panahy iray ihany, ary nisotro tamin'ny vatolampy izy, satria namoaka rano ny vatolampy, dia nisotro tamin'io vatolampy io zanak'Israely. Dia hoy le ten'Andriamanitra, iza le vatolampy? Kristy zany vatolampy. Kristy le vatolampy. Nihinana fihinam-panahy, mana nidina avy any an-danitra, nisotro tamin'ny vatolampy, Kristy le vatolampy. Ao amin'ny Jaona toko 1:1-2 dia hamafisin'i Jesosy amin'izay le izy. Inona kay zany niainany zanak'Israely tany anefitra rehefa tafapita ny ranomasina mena izy, dia ahoana ny fomba fiainany? Jaona toko 1:9-5. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko azy dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Le hoe ary izy rehetra nihinana fihinam-panahy, Jesosy le izy. Izao ny mofo velona izay nidina avy any an-danitra, hoy Jesosy. Dia io namana dinao mahafinaritra ny ten'Andriamanitra hoe ny olona anankiray izay afaka tamin'ny fanandevozan'ny fahotana, avy eo ny sasana afaka amin'ny fahotana tamin'ny alalan'ny batisa, dia mihinana fihinam-panahy, misotro amin'ny vatolampy, Kristy izy.
dia tanteraka ilay tena apôstôly Paoly hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ina moa dikan'izany? Rehefa Kristy ny velona ao anatinao, Andriamanitra ao aminao, sa tsy zay? Ona eo aminy aho zizy. Ona eo aminy, zay le lohafintsika. Ona eo aminy aho zizy Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'ny finananao lay mofo zay nidina avy any an-danitra, finanam-panahy sy ny fisotronao an'ilay vatolampy eo amin'ilay rano izay miboaka vatolampy, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zany no ivelomanao. Jesosy Kristy no antony avelomanao, fiainanao, Jesosy Kristy. Fa miaraka amin'izay dia ampitsika anankiray namanadinao. Inona zavatra niseho tany anefitra rehefa tafampita ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Exodosy 4:7-8. Exodosy 4:7-8. Zao ny vaky ny teny. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia hosoratako amin'ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin'ilay vato fisaka teo izay novakivakinao. Antsika tsara ny tantara fa rehefa tafampita ny ranomasina mena zanak'Israely, efa nakany anefitra amin'izay izy, mialoha ny tenenan'Andriamanitra hoe manaova fitoerana masina, dia nomen'Andriamanitra ny didy folo. Nomen'Andriamanitra ny didy folo izy tamin'ny vato fisaka. Raha fitiana zany dia zavatra telo ny zavatra niaina ny zanak'Israely tany anefitra. Nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, mana le mofo izay avy any an-danitra, misotro tamin'ny vatolampy, Kristy zany vatolampy zany. le vatolampy, ary ny fahatelo nomen'Andriamanitra ny didy folo izy mba ho tandremana. Didy folo mba ho tandremana. Sa tsy zay? Dia ndaony vakitsika ara Matio Matio 5:20. Mahafinaritra le Baiboly dia izay ny hamafisin'i Jesosy ana Matio 5:20 2:20 azafady. Matio 5:20 7:20 sy ny 20. Mateo 5:20 ny 7:20 sy ny 20. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Zay dia mibaiko ny mpianatra Jesosy hoe mandehana ianareo dia dingana voalohany ataovy mpianatra. Ataovy mpianatro amin'ny diama dia izay mihitsy ny ilazana azy. Ataovy mpianatro hoy Jesosy ny firenena rehetra. Ataovy ho mpianatra Jesosy ny olona. Zay ny zavatra niseho tamin'ny zanak'Israely. Zay ny antony namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Ekipta, satria vahoaka nofidian'Andriamanitra ny zanak'Israely. Mpianatra Andriamanitra izy, dia nahafan'Andriamanitra izy tao amin'ny fanandevozan'ny Ekiptiana, satria olona nofidian'Andriamanitra manokana. Dia hozy Jesosy eto, mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ihany koa ny olona. Ataovy vahoaka koa, ataovy oloko ny firenena rehetra. Zay le izy. Teo Andriamanitra tsinon'Andriamanitra. Zay. Dia miaraka amin'izay nefa manao batisa azy. Dia io le ranomasina mena. Satria ranomasina mena manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia aorianan'izay rehefa tafampita an'ilay ranomasina mena, ampianaro izy hitandrina. Izy indray le Matio, mahafinaritra le izy. Tena azavain'i Jesosy tsara amin'izay. Rehefa vita le batisa, diovina afaka amin'ny fahotana izy, ampianaro izy hitandrina. Zay ny nataon'Andriamanitra ny tany zanak'Israely tany Ekipta. Rehefa tafampita ranomasina mena dia nampianarin'Andriamanitra amin'izay. Iny ny didy folo, tandremo, iaino, arao, iny didy folo iny. Nomena anareo izy iny. Nampianarin'Andriamanitra hitandrina ny teniny, ny didin'ny zanak'Israely. Dia mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Dia miresatsika le olona eo aminy dia ohatrany hoe amin'ny fomba ahoana ara zany ny iainana an'izany hoe Andriamanitra monina eo amintsika
am'izao andro ankehitriny zao tsisy raha masina menantsona any am'izao e fa aike zany amin'ny alalan'ny batisa no anasanantsika amin'le fahotana. Le batisa kay no mampiseho an'le raha masina mena zay andalovana ary tsy maintsy andianana izany raha masina mena zany de tsyna fa ny batisa. Avy eo mihinana an'le mofo avy any an-danitra, misotro amin'ny vatolampy ary mianatra mitandrina zay rehetra nanditin'Andriamanitra. Ao amin'ny dika teny ambonina namana dinao dia mahafinaritra ny ilazana azy, baiboly diema zany de ny 20 no vakiantsika. Nao ne vakiantsika io zany tena mamitina tsara mihitsy an'le izy. Baiboly diema Matthieu 7:20. De ny 20:20. Ny 20:20. Zao no vaky ny teny a. Matthieu 7:20. De ny 20:20. Tsy maninona vakiantsika koa ny 9:10 zay efa nolazaiko teo ihany moa le izy fa ndao vakiantsika mihitsy de ho fantatsika le voalazany ao. Manao zay manana baiboly diema zany a, Matthieu 7:20, 9:20. Anao zay tsy manana an'izay koa de afaka manaraka tsara amin'ny dika teny mahazatra antsika isika. 9:20. Koa mandehany ianareo, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ka ataovy batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Sady ampianaro hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo, ary indreo miaraka aminareo isan'andro vaky mandra-pahatonga ny fiafaran'izao tontolo zao. Zay hitantsika fa tena mivena am'le loha hevitra lehibe le hoe ona eo aminy aho. Ona eo aminy aho sisa Andriamanitra. Eto Jesosy de miteny ankoa, miaraka aminareo isan'andro vaky. Indro izao miaraka aminareo isan'andro vaky. Ambara-pahatonga ny fiafaran'izao tontolo zao. Miaraka aminareo isan'andro aho. Ona eo aminareo aho. Amin'ny fomba ahoana? De le voalazana amin'ny fitovaony ambony ao. Ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ampianaro ataovy hitandrina. batisa izy de ampianaro hitandrina izy. Zay ny zavatra nataon'ny zanak'Israely. Asainy koa ny zavatra iainantsika ankehitriny zany ry havana malala, indrindra atsika kristiana moa zany, fa ny olona rehetra miantsy no antsoiny Jesosy andalo am'izany dingana izany. Ka ho tanteraka le teny Jesosy hoe indro izao miaraka aminareo isan'andro vaky. Indro izao onona eo aminareo aho. Indro izao hiara-mandeha aminareo aho. Ho tanteraka zany rehefa na iainantsika ilay voalazany teo aloha. Zay raha fitinina le teo aloha, voalazany eo aloha, fanafana amin'ny fahotana. Fanasana amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny batisa. Atao mpianatro Jesosy, manaiky an' Jesosy, sady zay ny hoe mpianatro Jesosy, manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy, manaiky zay hoe lasa mpianatra disciple amin'ny teny frantsay. De Jesosy zany no tomponao, de nao manaiky ho alay tomponao. Zay le zavatra tiany Jesosy ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika. Mahafinaritra e, mbola betsaka ny zavatra azo resahana fa ny fotoana no manampetra. Ndao indray ary entina mambavaky ny loha hevitra manan-danja iny a, mbola anatin'ilay loha hevin-dehibe hatrany hoe honona eo amin'ny aho, pasteur. Ndao tsika hiaraka hivavaka. Raina sy ny an-danitro, misaotra amin'ny teninao satria mazava aminay ny lalana izay tianao andehananay. Te hiara-monina aminay ianao Jesosy. Te hiaraka aminay isan'andro vaky ianao araka ny teninao. Dia mampafantatra anay ianao ny dingana izay tokony andehananay. Mila manaiky anao mpamonjy izahay. Mila manaiky anay manaiky anao ho tompo izahay. Ka izahay dia ho ekena ho mpianatrao, ho tonga mpianatrao, ary dioviny sasana ho afaka amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny batisa. Ka hitandrina sy hianatra ny hanaraka an'ireo teny rehetra izay nanditinao. Tanterao amin'ny fiainanay tsirairay avy anay zany, ka meteza hiara-monina aminay tokoa ianao Jesosy, meteza hiaraka aminay isan'andro vaky tokoa ianao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
De ankasitrahanay ianao naharitra nanaraka ny fandana hatramin'ny farany a, isaorinareo teknisianina izay nampifandray antsika ary ny fanirianay dia mbola hitaona namana ihany koa ianao hiaraka handray fitahiana amin'ny alalan'izao fandarana ifampisarahana izao. Mankasitraka ny pasteur Andriamparatiana Fanera mbola manantena miaratra aminao indray amin'ny fotoana manaraka. Velomandrena.